Voampitombona ao aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fantatr'Andriamanitra ny finoantsika. Fantatr'Andriamanitra ny finoantsika. Ao amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana tany Tiatira. Apokalipsy toko 2 ny 9:20 hatramin'ny 9:7. Fantatr'Andriamanitra ny finoantsika. Haitsika tsara ny tantaran'ireo taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana 7 tany Azia Minora fahizay. Taratasy izay milaza ny toetoetran'ny fiangonana tsiraray avy, izay toetran'ny fiangonana tsy tontany ela ka marina tamin'izany ary mbola marina mandraka ankehitriny koa. Ao anatin'ireo taratasy anaky 7 ho an'ny fiangonana 7 dia misy foana ny hoe fantatro ny asanao, fantatro ny asanao. Ary mety samy manana mampiavaka azy. Ny mampiavaka manokana ny ho an'ny fiangonana tany Tiatira dia no amafisiny eo amin'ny 7:20 manao hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Midika zany fa lay Andriamanitra izay ambara eto fa manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano, manana ny hery sy ny fahefana rehetra, dia mahalala amin'ny atsipiriany ny fiainan'ny mpanompony. Fantany tsy ny asany ihany fa ny fanompony, ny fitiavany ary ny finoany. Aseo miharihary eto fa tsy izay asa hita maso fotsiny no fantatr'ilay Andriamanitra, fa mahafantatra ny tsy hita maso koa izy. Zany ny antsoina hoe finoana. Ny finoana mantsy dia entina ilazana ireo zavatra tsy hita maso, araka ny famaritany Hebreo toko 12:1 fa ny finoana ozy ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Eto amin'ity mofinaina ity, eo amin'ny ambara eo amin'ny 7:20 fa Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo izy. Zany hoe tena miditra lalina any amin'ny atsipiriany, ao anatin'ny tsiraray mihitsy no fantatr'Andriamanitra. Miharihary eo anatrehan'Andriamanitra avokoa zany ny finoantsika sy ny saritsarina finoantsika, ny fanompontsika sy ny saritsarina fanompontsika, ny fitiavantsika sy ny saritsarina fitiavantsika, ary ny asantsika sy ny saritsarina asa izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Te hanambara izao mofinaina izao fa tsy misy miafina eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika na ny ara-nofo, indrindra ny ara-panahy. Rehavako malalo amin'ny tompo, tsy isika zany no misedra an'Andriamanitra amin'ny finoantsika, fa Andriamanitra no misedra antsika. Andriamanitra no manao testa anafinoana amintsika, fa tsy isika no handanja ny herintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy anjarantsika zany, fa anjaran'Andriamanitra. Misy olona mantsy manao fanandramana feno fahasahiana indraindray ka manandrakandrana an'Andriamanitra, fa raha ny marina, Andriamanitra no mizaha toetra ny finoantsika, fa tsy isika no hizaha toetra an'Andriamanitra ka hanome ultimatum an'Andriamanitra na hanao sanitazy an'Andriamanitra hoe raha tsy valianao anatin'izao andro ahako. Tsia,
isika no zahan'Andriamanitra toetra amin'ny finoana fa tsy Andriamanitra no zahantsika toetra. Hitantsika tsara fa zany fahalalan'Andriamanitra atsika izany no anomezany andraikitra lehibe eo atsika, arak'izay hitantsika eo fa zay maharesy ozy ka matandrona ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa hiandry azy amin'ny tehim-bizy ka hanorotoro azy tahaka ny fanorotoro vilany tany dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Arindro omeko azy ny kintana fitarikandro midika zany fa hodivetiny ny rano atsakain'izay rehetra maharitra sy mahatandrina amin'ny finoana hatramin'ny farany. Mampahery antsika rehetra ry havana arak'izany hijoro mandrakariva amin'ny finoana, tsy atahotra, tsy emotra, hatoky hatramin'ny fahafatesana dia omenanao ny satro-boninahitry ny fiainana. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny faharetana amin'ny finoana ao amin'ny Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo amin'ny Jesosy Kristy zokinay eo, misaotra sy mideranao zahay fa mizaha toetranay ianao. Efa nandeha namaky ny afo sy ny rano izay fa ataonao mivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika. Misaotra anao zay Tompo ny amin'ny fihazonana finoana zay ataonao eo amin'ny fiainanay, ahatonga anay ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao, mahatoky amin'ny kely ho tendrena napaka ny be. Misaotra anao zay fa afaka mangataka eo anatrehanao amin'ny teny ity ho an'ny asa fanomponay, ho an'ny fiomanam-panahinay hiatrika ny andro voalohany amin'ny herinandro, ny alahady voalohany amin'ny volana, zay ahafahanay miditra amin'ny tempolinao masina indray. Apetrakay aminao ireo mpitondra fivavahana rehetra sy ireo rehetra manana andraikitra amin'ny fanompona rahampitso. Ankininay amin'ny anaranao Jesosy ny fiomanam-panahy ny fiangonana manontolo. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.